Ny 30 oktobra sy 2 novambra ho avy izao no hanaovana ny fitokanana ny fanitarana ny fiangonana FJKM Mandranomasina ka izy ny fanompoam-pivavahana fidirana an'Andriamanitra atao amin'ireo fotoana ireo fanazavana. Misy hetsika lehibe tokoa atao amin'ny 30 oktobra hialaka misy izao ao amin'ny fiangonana Andranomasina izay entsona ny reo kristianina rehetra, reo taranaka rehetra ary reo mahatsapa fateraka Andranomasina hiara ioby sy idera ny voninahitra an'Andriamanitra any toerana amin'ny fotoana io. Dia ny hetsika ataony amin'ny 30 oktobra io dia ny fanovavahana ny synodam-paritany no miandraikitra sy mikarakara izany rehetra izany. Dia hisy fisakafoanana aorinan'ny fanatanterahana ny fanovavahana ka ny reo vahiny rehetra nasaina zany no hiara hisakafo amin'ny fotoana io. Dia misy tomobile iainga eny amin'ny Sezia Tanimena amin'ny 7 maraina tsy diso ny fiangana eo satria lavidavitra ihany ny toerana ka ilaina ny fahatongavana ara-potoana. Dia ny alahady 2 volana novambra dia ny fiangonana Ray Manontolo ny ara iombom-bavaka miaraka amin'ny zanak'Apelezana ny komitin'ny fanitarana indrindra dia ho avy hanao hiaraka iombom-bavaka idera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fotoana ny 2 novambra io. Amin'ny fotoana io rehefa vita ny fanovavahana dia hisy fiaraha-misakafo amin'ny fiangonana Ray Manontolo tsy akanavaka ka hiangaviana indrindra mba hitondra fitaovam-pihinanana ny tsirairay avy. Eo alakamisy moa dia misy tomobile ihany koa hitatitra miainga eo amin'ny faran'ny busina alakamisy eo amin'ny tsena makeny amin'ny fiangonana eny Andranomasina. 2 ny sarandalana izay hitondrana ny olona tsirairay avy mandroso sy miverina. Ny eny amin'ny Vasakosy moa izay karakarain'ny zanak'Apelezana dia 4 ny sarandalana mandroso sy miverina. Dia manentana antsika rehetra ho avy daholo rehefa mety taranaka Andranomasina Ray Manontolo idera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fotoana andro izay lazaina teo.